misaotra anao zahay ry Andriamanitra ray be fahasoavanao fa ianao no manangona anay amin'ity toerana ity. Mety manana programa samby hafa izahay kanefa tompo dia nitarihinao zahay satria manakambara aminay ianao, manakatolotra anay ianao. Sy hitanay maso loatra izany, mety sy azonay sapaitanana angamba, kanefa ny teninao zay nampisy ny zavatra rehetra, zay no iasaonao anay eto. Raha nampisy ny zavatra rehetra izany dia mahay mampisy ny zavatra rehetra mandrakakehitriny. Ny teninao no mitondra fiadanana, ny teninao no mitondra filaminana, ny teninao no mitondra fahazavana ihany koa. Ary io ny tsirairay avy zay tonga eto, na ny kely zany na ny lehibe, ampimizara ny fahasoavanao tompo. Tia ny olona rehetra anao, sy mba misy olona sy tianao zany na ray aza. Tianao ny olona fa ny ota ny halanao tompo. Mangataka aminao koa zahay ho an'ny namanay zay sy afaky eto amin'izao fotoana zao, mba handraisa ny fahasoavana avy aminao mandrakariva. Zarao amin'izy ireo sanandro ny fahasoavanao, sy mba afoinao ny anao tompo, tadiavinao mandrakariva izy ary mamangy azy amin'ny toerana zay misy azy ianao, na any an-trano zany, na any amin'ny toeram-piasana koa zany, na aiza moa, na oviana. Mahatoky ianao tompo. Raha izahay dia manana zay eritreretinay olombelona ihany, fa ianao tompo tia olona anao tompo. Zay tianao dia tianao tokoa, ary zay halanao dia sy mba olona fa ota moa. Ko ankehitriny zao zahay dia angoninao eto amin'ity toerana ity mba handray ny teny soa, mba handray ny teny soa mahafaly, dia mitenena aminay tompo fa mihaino zahay tanomponao. Ka io ty fiangonana eto Satoroty tompo, mangataka aminao zahay ho azy, mangataka anao zahay ho an'ny teny zay ambara eto, mangataka anao zay ho an'ny mpanomponao samy hafa zay eto, zay ao amin'ny fiangonana dia mpanomponao daholo, sy zay manao ny raha-piangonana ihany, fa zay fa natao batista tamin'ny anaranao dia natao hanompo anao izy ireo tsirairay avy. Ka amizao ary zahay dia tariho amin'ny fanahy mpanazava, tariho amin'ny zironao zahay, fa ny zironao dia ny teny, sy ny ziro zay fantatray zany, sy ny labozina ny ziro hafa zany, fa ny teninao dia ziro manazava ny ao am-posiny fanahy. Ankehitriny ary dia mangataky zahay tompo, raha handre ny teninao azavao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny zay anjarasika amizao tompoko dia iaransika mahita zany ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny zaona. Zaona toko 10, andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby telopolo. Zaona toko 10, andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby telopolo. Rehefa iaraha mahita izany dia mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nisangasangana teo kianjan'ny sekoly, teo amin'ny fialofany Solomona, dia nitangoronany Jiosy izy ka nanontaniany hoe, ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe, efa nilaza taminareo ihany aho, nefa sy mino ianareo. Ny asa zay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy, kanefa ianareo sy mino, satria sy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izaho mahalala azy,
ary izy manaraka ahy. Ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy isy andrombaka azy amin'ny tanako. Iraiko zay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Kenaka vato nirainy izy io sy torak-azy. Jesosy namaly azy hoe, maro ny asa tsara nasehiko taminareo avy tamin'ny ray. Koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no itorahanareo vato ahy. Izy io sy namaly azy hoe, tsy asa tsara no itorahanay vato anao, fa fitenenany rasy, satria olona ihany ianao, nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe, hoy zaho Andriamanitra ianareo. Raha ireny zay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no nanao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foana. Moa izay no hasin'ny ray ka ny raha ho amin'izao tontolo zao va no ataonareo hoe miteny rasy ianao, satria hoy zaho zanak'Andriamanitra aho. Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino ahy. Fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy mino ahy aza ianareo dia mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary zaho ao amin'ny ray. Iray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy tompo. Ny fisalasalana dia zava-misy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Na dia ny olona fantatra taloha aza, mety miova ihany izy, dia mety mampisalasala hoe ianao ve raranona sa tsy izy. Zay no atao hoe fisalasalana ihany. Kanefa tsy tena maivamaivana tahaka amin'izay ny fisalasalana eto. Fa ny fisalasalana eto dia fisalasalana ara-panahy. Tsy dia hoe fisalasalana ara-piarahamonina loatra. Ny fisalasalana ara-pifaneraserana andavanandro dia tsotra zany. Azo ifonana zany raha toa ka hadino ny olona. Fa ny fisalasalana ara-pinoana kosa dia matanjatanjaka kokoa noho izany izy ty. Ny fisalasalana dia misy karazany anankiroa ihany izy io. Ao ny atao hoe fisalasalana fitadiavana ny marina. Misalasala noho ny fitadiavana ny marina. Izany indrindra no lazaisika amin'ny fitenitsika manao hoe ny savasavana ny ravina mba ahitana ny fotony. Ka dia azo lazainao hoe vato mokodiadia ihany le fisalasalana mba azahoana mahafantatra ny tena marina zany. Ity fisalasalana anankiray ity, zay natao hahafantarana ny marina zany dia azo lazaina hoe fisalasalana tsara ihany. Fisalasalana zay hanompo ny fahamarinana. Fisalasalana zay mikendry ny hahafantatra ny marina. Fa misy fisalasalana anankiray tompoko. Ny fisalasalana anankiray dia fisalasalana zay noho ny fo zay efa misalasala raha teo. Tsy misy fanafodiny, fa dia misalasala foana na inona na inona na inona. Ka dia efa natao ho amin'ny fisalasalana ny fo. Ka ity zany ity faharoa ty dia fo efa misalasala raha teo. Na inona na inona, na toinona dia misalasala foana zany. Ka dia toe-panahy zany izy ty. Ity zany dia sy finoana izy ty. Sy finoana zany ny fisalasalana rehefa tsy manana fikendrena afa-tsy ny fisalasalana ihany. Koa eto amin'izao tenin'Andriamanitra zao dia misy maromaro manatona an' Jesosy. Mitangorona eo amin'ny Jesosy. Misalasala izy reo ka manao hoe
lazao marina aminay mandra-pahoviana no ampisalasalanao aminay ianao vany Kristy lazao marimarina aminay zany fa Jesosy no milaza azy toko izany fisalasalana izany de sy ilay fisalasalana voalohany fa ilay fisalasalana faharoa kosa fisalasalana satria tsy mino fisalasalana satria manana toe-panahy misalasala lalandava zany ity fisalasalana mahatonga azy reo hanontany hoe ianao vany Kristy sa iza mandra-pahoviana no hampisalasalanao anay ka dia fisalasalana sy finoana zany ka izany mahatonga ny tompo miteny hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa sy mino ianareo zay zany nambarany tompo nambarany tompo fa sy mino izy reo ka dia zavatra manahirana tokoa zany ny tompo anefa sy sasatra ny tompo sy sasatra ny manambara ny tenany manambara ny asany ambarany tompo ary ambarany Jesosy fa izy dia zanak'Andriamanitra izy dia zanaky ny ray any an-danitra izy ary ny mahazanaky ny ray azy dia aseho ny asany izany dia tahaka ny lazainy Jesosy ihany manao hoe fataro ny hazo sy ny voany ataovy sara ny hazo sy ny voany fa raha sara ny hazo dia sara koa ny voany raha rasy ny hazo dia rasy koa ny voany zay no teny Jesosy tamin'ray andro koa eto ary Jesosy dia milaza fa ny tenany dia manao asa ny asa zay ataony tenany no mila isarana azy ny tenany dia mpiandry ondry ny tenany mpiandry ondry izy araka ny ohatry Davida mpanjakan'Israely araka nyty teny Jesosy tomponsika ty dia maromaro ihany karazana mpiandry ondry eto ambony tany maro ny karazana mpiandry eto ambony tany mpiandry ondry zany fa Jesosy zany dia milaza hoe ny ondry dia mihay ny feon'ny tompony zay sy any Jesosy zany dia tsy mihay no azy fa zay azy ihany no mihay ny feony ny ondry hoy Jesosy dia mihay ny feoko ny sy ondriny dia tsy mihay ny feony ka zay sy misalasalany aminy dia tena mihay ny feony zany fa zay misalasalany aminy kosa dia sy mba ondriny ka dia sy mihay ny feony ambaran Jesosy ary fa izy dia mpiandry ondrin'Andriamanitra ny feony dia tena manome fiainana ny feony dia manafatahotra ny ondry ny feony dia manome fiadanana tahaka ny Davida zay niandro ny ondry ny ray ny tany Esaha tamin'ny fotoanandro na dia ny zanak'ondry eny ambavany liona sy ny beraza dia mbola voavoziny Davida ihany tamin'ny fotoanandro mahita moa fa Jesosy zany dia manome fiainana mandrakizay ka dia sy misy maharombaka ny eo-pelantanany na dia ny fahavalo masiaka indrindra aza ambara ao amin'ny filazantsara ambara ao amin'ny epistily masina fa Jesosy no zanak'Andriamanitra naseho izy mba handrava ny asan'ny devoly misy anankiray toko mandresy izy misy anankiray mandrava ny asan'ny devoly misy anankiray manome fiainana misy anankiray zay mandrava ny tahotra Jesosy zany tokoa izy zany sy hafa zany fa Jesosy zany eny misy teny mahagaga aza eto misy teny manome toky aza eto ambaran Jesosy izao i Jesosy manome ny ondry fiainana mandrakizay ka sy hovery izy mandrakizay ary sy hisy hazobaka azy amin'ny tana tenin'Andriamanitra zany
filazansara zany, famonjena zany, fanavotana izany tompoko. Manavitra Jesosy, mamonjy Jesosy. Koa satria didiny-pahavaly sy fandoka mandrakariva ny fiainasika, dia ambaran'i Jesosy fa izy no manome fiainana me. Tsy misy manome fiainana zany. Misy ihany no milaza fa manome fiainana kanefa sandoka daholo zany. Fa tokana ny manome fiainana dia Jesosy. Manaraka an'izany dia ambaran'i Jesosy fa ny ray no naniraka azy. Ny ray izay naniraka azy dia lehibe noho izy, lehibe noho ny rehetrarehetra ny ray izay naniraka azy. Rehefa nandre zany ary ny Jiosy dia nandray vato hitoraka azy, saika hamono azy mihisy zany. Ka eto ary dia ambara fa aseho tokoa fa tsy mino ireto olona zay manontany an'i Jesosy reto. Maizina ireto olona zay manontany an'i Jesosy reto. Sarovana indrindra mialohan'izao teny anjarasika izao, ny ao am'izao na toko fahasivy. Jesosy mampahiratra ny zamba. Jesosy mitondra ny andro vaovao. Zany hoe raikotraizina izao tontolo izao. Rakotra fahamaizinana zao tontolo izao. Ny fahamaizinana ane no mahatonga an'ireto olona reto hitoraka an'i Jesosy. Ny maizina ny mahatonga azy ireo hamono an'i Jesosy. Ka dia zay zany matresitsika eto. Hamono an'i Jesosy izy ireo. Hitora vato an'i Jesosy izy ireo satria Jesosy sy mba mpiandry azy. Jesosy sy mba isany ataony hoe mpiandry azy. Ka dia zay ny antony tompoko. Jesosy ary zany manontany hoe maro ane gn'asa zay nasehoko taminareo ka ninona amireo no hitoranareo vato any Jesosy. Fa izy ireo manao hoe tsy asa sara mitorahanay vato anao fa fitenenany rasy. Olona ihany ianao izy ireo kanefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra Jesosy. Ny asany no manambara azy. Tsy olona ny manambara an' Jesosy, sy ny hafa ny manambara azy, fa ny asany no manambara azy. Tahaka ny hazo zay voalazasika teo ihany. Ny voasara no milaza fa sara ny hazo. Koa ny asa sara no manambara ny asan'i Jesosy. Koa raha manaiky ny asan'i Jesosy ho sara, dia manaiky fa Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy. Izay rehetra nataon'Andriamanitra dia sara avokoa, ka tsy misy rasy ao aminy na dia kely azy. Koa fomba ahoana no anaovan'i Jesosy asa sara, kanefa rasy ny tenany, kanefa tsy avy amin'Andriamanitra ny tenany, kanefa tsy zanak'Andriamanitra ny tenany. Ka dia ambara eto ary tompoko fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Mpamonjy Jesosy, mpanavitra Jesosy, mpanasitana ihany koa izy. Manatona azy tompoko. Henoy ny feony. Isika koa dia vahoakan'Andriamanitra isika. Vahoakan' Jesosy isika. Ondry fiandrony isika. Raha izany tokoa isika dia mila mihay ny feon'i Jesosy. Mila ny feon'ny zanak'Andriamanitra isika. Dia ny feon'ny tomposika zany. Eo anatran'izany ary, isika ankehitriny dia etan'ny tompo isika hiala tamin'ny sifinoana. Ialao ny sifinoana tompo. Ny sifinoana dia mamono zany. Ny sifinoana dia mamelo zany. Ny sifinoana dia mandiso lalana zany. Ny finoana no andraisana aina. Ny finoana no andraisana fanantenana. Ny finoana no andraisana fahavelomana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Zay hatraminy taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana ny fanahy masina, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fampihavanana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo any. Amen.